rehefa raisinao kosa ny vaovao nikasika ny gouvernement teo nanomboka tany amin'ny fanesorana an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo nandalo tamin'ny démission ny antidatena ny farana tamin'ny décret illégal anticonstitutionnel nandalo teo daholo ny fanendrena premier ministre anticonstitutionnel ny décret nanendrena gouvernement anticonstitutionnel zany mbola anticonstitutionnel mbola resaka maniditsidina any fa raha tafaresaka tamin'ny tompon'andraikitra anankiray ny tena tamin'ny ity maraina ity de niteny taminy hoe reo olona rehetrarehetra limogé reo ane misy amin'izy reny olona manam-pahaizana misy magistrat misy polytechnique misy olona faran'izay dadany daholo amin'ny fahaizana de limogé ianao nitsoahana tamin'ny toeranao de ozy nareo ve de tsy mahafantatra hoe nareo ane afaka mitory tsy raha rahinareo ane hoe niala ve ny premier ministre sa tsy niala tsy problème nareo ane hoe mahafaly ve ny premier ministre sa tsy mahafaly fa nareo ve de tsy mahafantatra hoe afaka mitory any amin'ny conseil d'état ange nareo satria décret anticonstitutionnel ane ny aingan'io fanesorana anareo io e de magistrat ve enao no atao an'izany de tsy hetsika polytechnique ve enao no atao an'izany de tsy hetsika commissaire de police ve enao natao an'izany de tsy hetsika général ve enao natao an'izany de tsy hetsika ka inona moa ny tomanareo inona moa ndrara ino ny mpivarotranana sy mpivarotra poma sy mpivaroboanjo nareo ara magistrat nareo ara polytech nareo ara manam-pahaizana ambony nareo ara doctorat sy ny sisa atsipiky tsoahana amin'ny décret illégal anticonstitutionnel de manaika ka tsy an'ilay ady hevitsika tsy any amin'ny hoe anticonstitutionnel tsony tsy any amin'ny hoe illégal tsony tsy any amin'ny hoe fitapitaky hery rajonar mampianina tsony tsy any amin'ny hoe caprice ny madama avoangy rajonar mampianina tsony tsy any tsony fa oreo olona mipaye 1,5 milliard enao 1,5 milliard de lany ministre de hoay izy ty Madagasikara ty de avy eo mpanao gazety hitatara fa vita ny fandiasa toerana teo amin'ny ministre Rakoto sy ministre Arabe de avy eo mpanao gazety hitatara fa nambaran'ny ministre vaovao fa dia hiezaka ny fampandrosoana ny Madagasikara de avy eo mpanao gazety ilaza fa nilaza ministre vaovao fa dia hotohizana ny hiezaka natao mba ahatonga ny vahoaka ho tsaratsara kokoa ny fomba fiainany kanefa ao anatin'ireo ministre reo misy mipaye 1,5 milliard ary raha vao vita amin'ny passation any de ny zavatra ataony voalohany indrindra de ahoana ny amerenako ny 1,5 milliard raha ohatra io fanjakan'io ka tsy manao ankety an'ity resaka 1,5 milliard navoaka ny midi Madagasikara ty raha ohatra io fanjakan'io ka tsy manao kritika tsy manao jery autocritique hoe iza amitsika namoaka an'izany raha misy gazety be mpamaky indrindra de midi Madagasikara tsy azo afenipenina zany ty hoe un ministre paye 1,5 milliard ty raha ohatra io prime ministre io ka prime ministre manamaizy azy raha ohatra ireo général ao anatin'io gouvernement io na général Paz zany na général na ao ministère-ny atitany ao na ministère-ny défense zany ka hipetraka ao anatin'izany gouvernement zany hoe rehefa misy conseil des ministres eo de samy mahafantatra hoe ny ray amintsika reto ny paye 1,5 milliard fa ny voninahitra ao ny sainam-pirenena babenao ny fianianana nataonao no iarahanao mivory amin'ny olona zay mipaye 1,5 milliard corruption active au sommet de l'État rehefa vita ny mensonge d'État de miditra amin'ny corruption active au sommet de l'État ndray ty Madagasikara ity
De izany gouvernemanta zany de ho avela hipetraka, zany gouvernemanta zany de avela ande, zany gouvernemanta izany dia atao ohatran'ny gouvernemanta normal, izany président république zany de apetraka ohatran'ny président république normal. Ore olona sao de mba tsy rariny tsony, sao de mba mpanao gazety ny lazaina fa tsy nanao ny asany, ny député ny tsy manao ny asany, ny mpanao politika ny tsy manao ny asany, fa ny mpanao gazety kosa akoatra ny mpanao gazety bloky voavidy dia manao ny asany.